Salama daholo manolona ny resaka politika amin'izao fotoana izao dia nilaza mazava tsara iavakandro Kristian fa izy dia tsy mba mivadibadika ary tsy hivadika ary tsy mba mpamadibadika izany tahaka an'ireo izay mpanao politika sasany izay mivadibadika palitao ary mivadibady belirano toy ny lelamay fa ny azy dia mijoro amin'ny foto-kevitra anankiray izay efa nijoroany hatramin'izay ny tenany ary tsy hiovaova amin'izay izy mandra-pahafatiny ho izy hatrany tao amin'ny pejiny tao ary noararaotiny mazava tsara moa izany ny resaka ny mombamomba any mahakasika any Fidèle Razarapiera izay isan'ny kandida izay mpamadibadika efa hatramin'ny ela ho izy fa ny tenany dia sady tsy voavidim-bola no sady tsy ao anatin'izay resaka famadibadihana izay ihany koa. Izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa isika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy matahotagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny hafatra izay nalefa ny avakandro Kristian izay dia ndao aloha fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Général Lilsons député Lekarany nametraka paikady miaraka amin'ny vahoaka mba hampandrina fahalemana. Voromaro tao amin'ny komina Anjiamangirina distriktan'i Antsohihy ny komity ny dina izay Anjiamangirina Ambalfaminty Amboditsakoana sy ny maro hafa nihona tamin'ny governoran'ny faritra Sofia sy ny député Lekarany ka nikondoha momba ny fandriampahalemana. Tapaka nandritra izay fa hiara-hientana ny mitandro ny filaminana sy ny vahoaka amin'ny fandraisana andraikitra amin'izay fampandrina fahalemana izay. Nametraka paikady miaraka izy ireo ny ho amongorana ny asandahalo fa indrindra ny fanafiana sy ny halatromby izay mamparary ny vahoaka amin'ny faritra iny. Tazana niatrika ny fotoana tany an-toerana ihany koa ny komandy ny vondrotom-paritry ny Antsohihy sy ny Port Berger ary andrasana araka izany ny vokatra izay dinika izay niraisan'izy ireo izay satria mantsy iny faritra iny tato ato dia niseho ny trangana fanafiana amin'ny tampiadina ny fanesisesy eo ihany koa ny resaka halatromby izay ka tena mahatsaro mijaly ny vahoaka ao anatin'izay tsy fandriampahalemana izay ka izay nahatonga an'ireo tompon'andraikitra nandray an-tanana avy hatrany amin'izay fampandriampahalemana amin'iny faritra iny amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Andry Raobelina indray tao amin'ny pejiny tao dia fahatsiarovana izay nitondra takaitry mahatonga ahy tsy hiraviravin-tanana tsy ho kivy amin'ny hoavin'ny tanindrazana ity. Herin-taona katroka naratra mafy aho tahaka ny malagasy maro izay niatrika anireny herim-pamoretana na hery vaika nandravana ny hetsika ampilaminana na ny hetsika fotsy ireny. Nijoro nitaky ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ary manaradalana hisehoan'ny tena safidim-bahoaka marina tamin'ireny fotoana ireny. Mbola lavitra izany ny tanjona izany ny zava-misy ankehitriny noho izany mbola mijoro isika ary tsy raha vakory ny fandresena fa ny hemitra fotsiny mipetraka ho tantara ary tsy ho avelako veromaina ny raha latsaka tamin'ireny fotoana ireny. Ny rispo sy ny fahasahina ary ny fandavantenina hanompo efa nijoro ho an'ny tanjanaka hoy hatrany Andry Raobelina raha nilaza ny heviny tao amin'ny pejiny tao. Andriamatoa Hary Razafindrazaka indray dia mila fiomanana ny fitantanana ny tanàna fa tsy hoe malazalaza kely dia lasa kandida. Ny fidianana kominaly dia hanaovana safidy politika. Mpanao politika no fidina noho izany. Takina amin'ny kandida noho izany ny famelabelarana ny politika hitantanany ny tanàna amin'ny lafiny rehetra toy ny takina amin'ny kandida ny filoham-pirenena. Takina ihany koa ny tetika sy ny paika hanatanterahany izany politika izany. Mila fanomanana izany andraikitra izany fa tsy hoe malazalaza kely aho na hoe manambola dia hilatsaka ho fidina. Ny holany ianao mety holany fa avy eo ho entinao makaiza ity tanàna ity. Jereo hiantananarivo niomana tokoa ve ny ben'ny tanàna teo aloha sa dia natosika ny fanjakana foibe fotsiny haka ny toerana toy izany koa ny ben'ny tanàna izay nodimbiasany.
tena miomana tokoa ve io ny fanamarihana izay nataony Andriamatoa Hary Razafindrazaka raha naneho ny heviny mahakasika ny politika izay misy amin'izao fotoana izao ao ankatoka an'izao fifidianana kominaly izao. Andriamatoa Tahina Razafinjoelina indray dia naneho ny heviny mahakasika ny seho izay nataony ambondrona izay niteraka resabe tamin'ity herinandro ity. Tsara ny kanto malagasy aleo mifanampy fa tsy mifanambany. Nilaza ny heviny manoloana ny ady hevitra izay nipoitra etseroa ka mampitaha ny tarika roa samy manana ny maizy azy Tahina Razafinjoelina ho indrindra ny tena ny atrany. Aza sina resam-piaviana fa izany ihany no antony fototra izay mampahantra isika malagasy. Malagasy dia malagasy, amiko dia mahay ny malagasy ary tsara ny hira ny malagasy. Mila mifanampy isika fa tsy mifanambany raha irentsika hiditra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny kanto malagasy. Miaradia vao mandresy fa tsy mandresy vao miaradia ho izy hatrany. Ny amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena indray dia nilaza ny heviny ny solitenan'ny malagasy izay milalao any am-pitan-dranomasina any amin'izao fotoana izao. No heveriko ho adalana raha nilaza tamiko roa taona lasa izay fa indray andro any dia hanao maillot rakotobe amin'ny division voalohany any Etazonia ny tenako. Ankehitriny dia mitondra mihoatra noho ny anarako ary misolitena ny fireneko aho. Reharehako ny mahamalagasy ahy. Ireo izay mahalala ny fiaviako dia mahafantatra tsara fa atleta tsy dia namiratra aho. Tsy fantatro ny drafitra izay nomen'Andriamanitra ahy. Faly nefa aho androany fa tsy nilavolefina ka ny hafatra araka izany na dia mbola tsy mety vokatra aza ianao dia tohizo ny manome ny tsara indrindra, tohizo ny finoana na dia tsy arakaraky ny nantenainao aza ny zava-drehetra. Ho iatrany Irakotobe Kristina raha nilaza ny heviny sy ny hafaliny manoloana an'izao natafiditra azy any amin'ny division voalohany any Etazonia ao anatin'ny taranja basketball amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tontolon'ny fifananana robotika indray dia norobahan'i Madagasikara ny medaly volamena. Nisongadina ireo tanora malagasy tany amin'izay fifananana izay. Norobahan'i Madagasikara araka izany ny medaly volamena tamin'ny fifananana robotika izay First Global Challenge natao tany Athènes Grek tamin'iny volana septambra lasa teo iny. Araka izany dia mirary soa sy ny tsara ho an'ireto tanora malagasy izay tena azo sokajiana ao anatin'ny manam-pahaizana amin'ny resaka teknôlôjia vaovao amin'izao ankehitriny izao. Ka tsy mena mitaha amin'ny hafa araka izany ny tanora malagasy eo amin'izay sehatry ny fanarahana ny teknôlôjia vaovao izay. Ny mahakasika resaka Afakandro Christian sy Fidèle Razarapira indray dia nilaza mazava tsara i Afakandro Christian fa tsy voavidy vola, tsy misolelaka ary tsy mivadibadika ary tsy hivadika velively ny tenany amin'ny foto-kevitra izay efa nijoroany hatramin'izay. Noraroatiny tamin'izany moa ny nilaza mazava tsara ny mahakasika ny fivadibadiana izay nataon'ny Fidèle Razarapira hatrizay nanaovany resaka politika izay. Satria mantsy tany am-piantohana i Fidèle Razarapira dia tao anatin'ny antoko TGV rehefa aveo indray dia nivadika HVM ary amin'izao fotoana izao dia miaradia amin'ny team indray ao anatin'ny volana firaisan-kina izay. Ka midika izany ho iatrany Afakandro Christian fa tena olona mpivadibadika raha i Fidèle Razarapira fa tsy mba mijoro amin'ny foto-kevitra izay napetrany tany am-piantohana fa ny azy dia rehefa ahitany mangirana sy ahitany tombontsoa dia iarahany fa rehefa tsy ahitany an'izay dia itsipahany. Izay no hafatra izay nataony Afakandro Christian ary no mafisiny tsara moa izay tsy fivadibadihany izay fa ny azy dia ilay foto-kevitra ihany ary tsy miova ho malatsy anio ary mandrakizay ho izy hatrany ary mandra-pahafatiny moa dia tsy hivadibadika amin'izay toky efa nomena izay ny tenany ao anatin'izay resaka fanaovana politika izay fa tsy voavidy vola mihitsy izy niza no hiezaka hanatona azy amin'izay resaka fivadibadihana izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tomatao gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.